izahay ao amin'ny tokotelo consortium dia manana hetsika ao atolotaoantsika itamatavy amin'ny 9, 10, 11 mai ho avy zao. Izy io dia mahakasika ny 4e édition jardin du mariage et de la réception. Événement izay anehoana ny tontolo sy ny sehatra rehetra manodidina ny fanambadiana sy ny fikarakarana fanambadiana izy io. Arak'izay lazainy namana toy izay faly zahay manolotra anareo indray ny jardin du mariage et de la réception andiany faha-efatra. Araky ny mahazatra antsika hatramin'izay taona maromaro izay dia ny varotra fampirantiana dia ho hitanareo ao anatin'izany hetsika izany. Misy zany ao ny matianina rehetra amin'ny fikarakarana ny mariage manomboka ny resaka akanjo ny accessoire rehetra, ny peratra, ny ferapara, ny mpanao sakafo, ny mpanao gâteau, ny mpapandia, ny mpakasary izay rehetra mahakasika ny mariage dia hitanareo ao avokoa. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny animation maro izay ho hitanareo ary maimaim-poana mandritry ny 3 andro izay anaovana ny jardin du mariage et de la réception andiany faha-efatra. Maro zany zavatra ao amin'ny fotoana io ary mandritran'ny misy conférence izay makasika indrindra ny tokantrano tsara olona antoky ny fahasambarana. Zany hoe izy fampianarana ao anatin'izay fotoana izay. Ankoatr'izay ihany koa misy mandritra io fotoana io concours fitadiasan'ny vady tsara izy. Fifaninana izy dia mazava ho azy fifaninana azy misy loka maro samihafa ka anentanentan'ny mpandray anjara hiditra amin'izay tokoa. Ankoatran'izay koa dia any anatin'ny Facebook efa mandeha ny antsoina hoe love story izay tantarana ny zavatra manamarika ny fitiavana ny ainainy olo. Zay misy loka ihany izy io. Isaorana be da be ireo izay efa manohana sy miara-miasa amin'ny jardin du mariage et de la réception andiany faha-efatra. Anisan'izany ary tena mavesatra indrindra dia ny Nouveau Évasion izay sponsor diamant ny hetsika jardin du mariage et de la réception 4e édition. Ankoatran'izay dia misy ny partenaire rugby isaorana manokana ny DS Planeur. Misy ihany koa andreo partenaire maro be ny Emeraude dia ao ny Blue Heaven, ao ny Or Beauty, ao ny Mahe Mode Madagascar, ao ny Mafy Décoration, ao ny Tarzan Villa, ao ihany koa ny Tsara Zara Mode, dia mbola misy ihany koa ny El Shop, misy ny patisserie Arty Patisserie, dia ny maro hafa izay mbola ho avy anatevin-daharana. Ny Canal Plus indrindra ny fanohanana ny hetsika sy ny animation vola tantely. Arak'izany dia manasantsika eto Toamasina na mpivady io na mbola mieritreritra sy mikasakasa anatin'izany sehatra zany hitsidika an'io fotoana io ao amin'ny CPSS manomboka ny 9, 10, 11 mai. Ny amin'ny fifaninanana dia anentanana antsika ny andraisantsika anjara betsaka ao anatin'izy satria maro karazana ny loka araky ny fandresahana. Misy ny bouquet Canal Plus, misy ny fitsangatsanganana atolotra ny olona mpivady makany akanonofy, misy ny bijoux, misy ny fisakafoanana sy ny sisa maro izy io. Zany hoe tsy miala maina ianao rehefa mandray anjara. Ao anaty mariana ihany koa fa ao anatin'ilay fijerena conférence dia tsy andavambola ilay izy fa maimaim-poana. Kanefa ny kosany misy karazana ticket izay hozaraina maimaim-poana nefa isy fisarihana manoloana an'izay azahoanao loka ihany koa. Sady voatoro hevitra isika ao anatin'ilay izy no manana
vintana ahazo fanomezana ihany koa ka dia entanina antsika rehetra eto Tamatavy hijery anatrika aka saina ihany koa raha eritreritra indroso amin'izany fanambadiana izany dia mandalo ao amin'ny jardin de mariage et de la réception 4e édition atao eto Toamasina. Dia isaorana ihany koa ny média zay miara-miasa amin'ny jardin du mariage et de la réception andiany faefatra, ny Sisel TV sy radio ny Dream In, ny IBC ary ny AG Prod.